Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Inona marina ny dikan'ilay hoe aza mitsiriritra. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fantatsika tsara fa didy 10 izany hoe aza mitsiriritra izany. Any amin'ny Eksodosy 20 andininy 17. Aza mitsiriritra ozy izy ny tranon'ny namanao, aza mitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny na ny ombiny na ny borikiny na izay mety ho zavatra an'ny namanao akory aza. Voasoratra mazava tsara zany, kanefa dia mandrakariva koa afangarontsika tsy haitsika tsara ny tena dikan'ilay izy. Ka raha misy olona fotsiny zao miteny manao hoe tsara tarehy zany vadinao zany, dia hoe aza mitsiriritra vadin'olona. Tsy izany natao hoe mitsiriritra. Ny filazana hoe tsara ny zavatra anankiray dia tena azo atao tsara, ary amporosihana mihitsy ianao ankasitraka sy ilaza hoe tsara ny zavatra anankiray fa tsy fitsiriritana mihitsy zany. Dia ohatran'izany koa hoe tsara tarehy zany kitapinao zany, tena mba te hividy ohatran'iny mafy mihitsy dia aza mitsiriritra zavatr'olona. Tsy fitsiriritana koa zany raha ohatra ka hoe te hividy zavatra mitovy amin'iny ianao, tsy fitsiriritana mihitsy zany. Fa ny fitsiriritana dia ambaran'ny mpanjaka voalohany 7:20 misy tantara izay manazava azy tsara. Tantaran'ny Ahaba mpanjaka sy Nabota. I Ahaba dia mpanjaka ary nanana fikasana izy amboly anana. Dia nisy tanim-boloboka zay teo akaikin'ny lapany any Nabota io hitany zany hoe ty tena mety tsara amin'ilay projetako. Dia niresaka tamin'ny Nabota izy hoe vidiko na ohatrino na ohatrino io tany io ary atakaloko tanim-boloboka tsara lavitra io fa ilaiko satria eto akaikin'ny lapako le izy amboleko anana. Dia Nabota nefa tsy nanaiky satria nisy valeur sentimentale tamin'le tany hoe tanin-drazako ozy izy ka tsy amidiko aminao mihitsy na ohatrino na ohatrino. Dia nalahelo ny mpanjaka. Nalahelo izy dia hitany vadiny hoe fa inona koa tenao malahelohelo sy manjombonjombony ity, dia hoe tsy namena anie ilay tany, tsy namena Nabota anie ilay tany, nefa dia efa nataoko daholo ty rehetrarehetra ty mba hanambatambazana azy fa dia tsy nomena lahy ilay tany. Dia nalahelo ozy ny vadiny manao hoe ianao koa ozy izy, ianao ne mpanjaka ianao ny mpanjaka ozy izy, Nabota kely ariva ozy izy fa mipetrahinao anaovako azy. Dia lasa ilay vavy naninao taratasy izay nisoniavany sy nasiany tomboka se-panjakana dia ny ampangany Nabota. Dia lasa nitoraham-bato Nabota dia maty. Dia rehefa maty Nabota tozy lisy tamin'ilay ramatoa tamin'ilay Jezebela zany tamin'ny Ahaba hoe mandana amin'izay ianao fa efa maty Nabota, anao amin'izay ny tany. Dia nalainy zareo ilay tany. Izay natao hoe fitsiriritana. Izay natao hoe fitsiriritana. Ny atao hoe fitsiriritana rehefa jerevanao ny dikany amin'ny teny hebreo dia hoe faniriana fatratra ahazo ny zavatra izay efa misy tompony, zavatra izay efan'olona ilay izy. Fa dia iny mihitsy zany ny fitsiritinao. Hafa ny hoe maniry ahazo tanim-boloboka mitovy amin'io dia mandeha mitady any ambadika any, sy ny hoe maniry an'io tanim-boloboka io mihitsy io mihitsy ny tadiaviko izay fomba ahazahoako azy. Dia lasa manao karazana politika maloto isan-karazany. Ary io fitsiriritana io dia tena tsy hoe hafa manko ny didy hafa. Le didy eo ambony ao zao dia hoe raha ohatra ianao ka mangalatra mijangajanga mandainga sy mamono olona zavatra action daholo zany. Fa ny fitsiriritana dia any amin'ny saina. Any amin'ny saina zany dia efa mety mampanota ny olona. Ary any amin'ny saina azy mety misy faniriana fatratra ahazo zavatra izay efa an'olona le izy. Mety tsy misy action nataonao koa fa misy an'izay le obsession matanjaka be zay any anatinao any ahazo an'io zavatra io dia efa izay le atao hoe fitsiriritana. Efa diso sady ianao eo anatrehan'Andriamanitra noho izay le hoe faniriana lalina ahazo an'io zavatra io any anatinao zay. Dia izay natao hoe fitsiriritana. Ary io didy io dia mamintina le didy maromaro eo ambony ao satria ny fitsiriritana ry havany no mahatonga ny ady, io no mahatonga ny fijangajangana, io no mahatonga ny vonon'olona. Tiako be ty tranony ity fa dia vonoko izy dia azoko io no mahatonga ny halatra satria tianao ilay zavatra loha dia iny angalarinao mihitsy fa tsy hoe lasa ianao mba manangom-bola dia mividy ohatran'iny fa tena hoe alainao tsotrozao fotsiny le izy. Dia izay no mahatonga an'io mamintina eny amin'ny farany eny. Ary rehefa voatandrony olona io dia marobe amin'ireo didy ireo no efa voatandrina sahady. Ka tena mila dinihana lalina mihitsy ny amin'ny hoe fitsiriritana io. Ny fonao mantsy zavatra sarobidy io sy ny sainao, fa any amin'izay toerany arenao dia any koa no misy ny fonao. Raha misy an'io zavatra io zany hoe tena tianao lalina ka tianao azo dia lasa miraiki-po amin'iny ianao dia havita zavatra tsy fanao ianao ary izay le fitsiriritana, izay le tsy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'le izy. Rehefa misy ohatra vitsivitsy izay omeko antsika ary ohatra zao hoe misy plasy, efa misy tompony le plasy, efa misy hoe olona efa voatendry amin'le plasy na efa misy olona hoe efa mipetraka mihitsy eo amin'le plasy fa tianao be le toerana.
tianao be zany le poste dia ataonao zay fomba rehetra azahoana n'iny poste iny, azahoana n'iny place iny, dia manao karazana politika be deaibe anao any ambadika any. Dia amin'izay fotoan'izay hitan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Lasa fitsiriritana ilay izy hoe zavatr'olona dia alainao ampitaka sy ankeriny azahoanao an'ilay izy, fa tsy mety zany dravana. Dia ohatran'izany koa mety hoe sentiment ilay izy. Ohatra zany zao hoe ny vadiko manana izy sentiment zay efa omeny ny zanako, omeny ny zanakay, na koa hoe omeny ny ray aman-dreny, na omeny ny namany, dia tiako ho anako ilay izy. Satria ilay fitsiritana io fitiavatena manko io hoe tiako ho anà ilay izy zany. Zavatra efa omeny ilay vadiko fitiavana efa omeny ilay vadiko ho an'ny ray aman-dreny ny ohatra, dia ataoko zay fomba rehetrarehetra azahoana an'ilay izy amin'ilay vadiko hoe tsy mety fa tokony zany atao an'izao, tokony zany atao an'izao, tokony zany atao an'izao. Dia amin'izay fotoan'izay efa lasa misy obsession, fitsiritana ahazo ilay sentiment zay efa omena ho an'ilay olon-kafa ao anatinao koa zany. Dia mety ohatr'izay koa ohatra vehivavy, mety hoe misy vehivavy na misy lehilahy efa manana olon-tiana izy, mety mbola tsy vadiny fa efa manana olon-tiana fotsiny izy, zany efa misy tompony zany ilay izy. Dia nefany mbola adalainao ihany satria tianao azo ilay izy, tianao azo ilay olona, dia efa tsy mety zany, efa fitsiritana satria efa zavatra amin'ny namanao io, efa olona miaraka amin'ny namanao io dia efa tsy tokony ho adalainao intsony. Ary ilay fanadalana mety manomboka ny anatinao any mihitsy ilay hoe tena maniry mafy an'io vehivavy io na maniry mafy an'io lehilahy io dia efa izay ny atao hoe fitsiritana. Ary izay ny nambaran'i Jesosy hoe efa fitsangatsangana sady, satria misy ilay faniriana any anatinao hoe ilan'io vehivavy io, hoe hiaraka amin'io vehivavy io, izay ilay filana anatsika izay izay ilay fitsiritana izay. Dia ohatran'izany koa mety hoe misy telefôna, mety hoe misy trano, mety hoe misy olona piasa ny namanao na ohatran'izay mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Eksodosy teo, na trano na ohatran'izany, dia donginao mihitsy ny zavatra spesifika iny. Fa hafa raha hoe mitady olona mitovy amin'iny ianao, na mitady trano mitovy amin'iny ianao, na hoe mitady telefôna mitovy amin'iny ianao, fa le hoe ataonao daholo par tous les moyens zay azahoana n'iny telefôna le olona iny hatramin'ny hoe mamitapitaka manao zavatra isan-karazany dia izay le tsy mety, izay le tsy mety, izay le atao hoe fitsiritana. Dia ohatran'izany le tany, reny karazana ady tany samihafa reny dia efa ao anatiny daholo, satria tany efa fantatrao fa misy tompony, nefa dia mbola donginao sy angatahanao sy tadiavinao ihany ilay izy. Ohatra ny nataon'ity mpanjaka ty dia tena tsy mety ilay izy, ary tena nampalahelo an'Andriamanitra io tantara io. Ndraindray manko tsika mahita hoe ay ty toeran'ity zao tena mety tsara anaovako ny projetako, ty toeran'ity zao tena mety tsara mihitsy anaovako trano, anaovako zavatra ohatran'izao, tena mety anaovana tsena zao ty toeran'ity. Dia lasa ianao zany mangataka amin'ilay olona na ohatran'izany, dia tsy omen'ilay olona ilay izy, dia anaovanao karazana antso-jay sy anaovanao politika matanjaka be sy anaovanao resaka inona isan-karazany amin'izay olona, anaparanao fahefana mihitsy azy angambany azahoanao an'ilay zavatra. Izay le tantaran'ny Aba sy Nabota, ary tena tsy ankasitran'Andriamanitra ilay izy. Fantatsika tsara ny toerana tantara fa tena nampalahelo tamin'ny fotoana izay natongavany Aba zany hiaka an'ilay tany izay fa maty Nabota, tonga tao amin'ilay tamboloboka izy nitotona tao koa Eli ny rahan'Andriamanitra. Dia izao no nataon'ny Eli taminy manao hoe hay ozy izy naka ianao dia nahazo amin'ny andinin'ny 720. Izao ozy izy ny tenin'ny Jehovah aminao amin'ny tany izay ny lehilahy fan'ny Elika ny fatin'ny Nabota, ny rahan'ny Nabota, noho lehilahy fan'ny Elika koa ny ranao. Eo amin'ny tany izay ny lehilahy fan'ny Elika ny rahan'ny Nabota, noho lehilahy fan'ny Elika koa ny ranao. Dia mbola mitoy amin'ny manao hoe indrozy izy ahatonga loza aminao aho Jehovah zany ka andringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka Aba. Ho ataon'Andriamanitra tsisy lehilahy tsony ny taranana fa ho fongoran'Andriamanitra daholo ny lehilahy amin'ny taranakao izy. Zany hoe tsisy anjaka, tsisy andimby ianao tsony zany fa ho fongoran'Andriamanitra daholo. Zany ny atezeran'Andriamanitra vokatra io, satria Andriamanitra ny mahita n'io politika maloto ataonao io mahita n'io fanodogodonana samihafa ataonao io, hitan'Andriamanitra ilay io mampitandrina antsika ary havana. Zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia Andriamanitra tia ny rariny. Rehefa ohatra ka tsy neken'ilay olona ny hanome ilay izy ka izy ny manana ny rariny fa anazy ilay izy dia mipetraha ianao fa tsy ankasitran'Andriamanitra intsony mbola mi-insista maka an'iny amin'ny fomba rehetrarehetra. Ataovy izay négociation ahafahanao mahazo an'izy, fa rehefa tsy azonao amin'ny rariny sy ny hitsiny ilay izy dia mipetraha. Zavatra hafa tadiavina fa manjary mitondra ozona fotsiny ho an'ny taranakao ianao. Ary zany mihitsy ny ambarany amin'ilay izy eo, manjary mitondra ozona fotsiny hatramin'ilay vadin'ilay mpanjaka io, ilay Jezebela io. Fa koa no hitantarao rehefa manam-potoana anao hoe mpanjaka voalohany toko 220, fa io vehivavy tena hoe tena nataon'Andriamanitra ohatran'izany koa. Ary ny amin'ny Jezebela koa izy dia izao no lazain'i Jehovah hoe ny alika hihinana ny Jezebela.
eny ivelany mandany Jezrela izay tamindrany aba maty ao an-tanàna dia hoaniny elika ary zay maningana maty any an-tsaha kosa dia ho lanin'ny voromanidina. Tena ho ataon'Andriamanitra lany tamingana, ho ataon'Andriamanitra ratsy fefara mihitsiny satria manana ro-pahefana loatra ary tsy ankasitran'Andriamanitra zany. Ka anio ary avana teteny amintsika fa mety falifaly ianao hoe azoko le zavatra, vitako le izy, tafapetraka eto ihany fa tena mibeba fa fantatr'Andriamanitra io. Fantatr'Andriamanitra amin'ny politika maloto nataonao tao na azahoanao an'io zavatra samihafa zay zavatr'olona io nidonginao nataonao tamin'ny fomba rehetrarehetra zay azahoana an'le izy dia azonao tokoa izy. Fa misy olona ny ambadimbadika any malahelo ary ny alahelo n'iny olona iny tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny alahelo satria ny rariny sy ny hitsiny dia Andriamanitra tena saripady, saropiaro ny amin'izany mihitsiny. Ka mitandrema antsika fa aza hoe mety ny fitsiriritana sy ny filana dia hoe ataoko izay azoko an'ity. Vadin'olona dia azonao tampitaka dia ny foritrenao mihitsy ho azonao dia nisaraka mihitsy le lehilahy dia falifaly ianao mipetraka miaraka aminao hoe azoko amin'izay zany ity fitsiriritana ny atomboany io. Fa miteny aminao fa tsisy fitahiana intsony ny fiainanao fa ozona. Zava-dozo io ravana ary tsy manozona antsika ny amin'izany mihitsy fa zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka tsy maintsy ampahafantarina antsika mba ahafahantsika mitandrina fa mahaiza mionona amin'izay zavatra anananao fa aza mitady ny zavatr'olona zany ary mety aiza hibebaka dia mety aiza ny tompo angataka amin'ny tompo hoe tompo raha misy filana ty anatiko ty raha misy faniriana zay tsy araka ny sitraponao fa mety hoe lasa fitiavatena be fotsiny azo an'ity zavatra rehetrarehetra ty indrindra zavatra ny namako dia isory aty anatiko zany, le ivony aty anatiko zany, teo aty anatiko zany, eto apototriny azo fijaliana mihitsy le filana zany fa io no mahatonga an'le korotana sy ny zavatra maro ety amin'ny fiainantsika ty. Zany ny ambaran'ny Jakoba 4:4 avy aiza izy niady, avy aiza ny fifandirana zay eo aminareo, tsy izova ny aviano izy dia ny filana izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Mily ianareo izy nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany, mifandritra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Zany hoe tsy mangataka amin'Andriamanitra ianao fa dia le zavatr'olona fotsiny terenao dia mamono ianao dia mitsiriritra ianao dia mangalatra ianao dia mifandritra ianao dia manao an'ity azahoanao le zavatr'olona. Mandehana amin'Andriamanitra raha ohatra ka hitanao hoe ity lehilahy ty na ity vehivavy ty mba tiako ohatran'io mihitsy ny tiako vadiko mangataka amin'Andriamanitra tompo meo vady tahaka an'io fa tsy hoe io no foritrenao anao. Mila mandinika antsika fa izay le atao hoe fitsiriritana, mangataka amin'Andriamanitra fa tsy ny filanao no hitondranao. Dia zay manatsofina ety miaino ankizilahiny zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. An'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.